misaotranao Jeso malalo satrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsaka amponaya koa mitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsaka amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsaka amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandarana manokana dia ny lesona ho an'ny tanorazokany amin'ity alahady ity. Fifaliana ho anay hatrany koa no mandrainao isa-tokantrano izay manaraka izao fandarana izao. Ny rina dia hitondra vokatsoa anao mandrakariva fanarana izany ary aoka olohany mandrakariva Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra atao. Iara hivavaka isika. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay fa nomenao izao fotoana izao indray fahanay mandinika ny teninao. Tompo meteza ianao hiasa ao anatinay tsirairay avy ka mianatra izahay mba hiampiahatra ihany koa eny amin'ny tontolo rehetra misy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe fikomiana sa faharesen-dahatra kristianina. Fikomiana sa faharesen-dahatra kristianina. Raha teo ampiandrandrana ny fiverenan'i Jesosy ireo mpamaky laitsika voalohany dia fata amin'ny fahefa niaina tao anatin'ny vanim-potoanan'ny fitsarana izy ireo izay ampamoahana ny isam-batan'olona eo anatren'Andriamanitra momba ny fiainana. Nanoratra ohatran'izao Madamo White manao hoe voarakitra ny an-danitra avokoa ny ranomason'ireo andevolahy sy vavaka ray sy renim-pianakaviana ankizy anadasy rahavavy. Nanosika azy ireo hanohitra ny fanandevozana tao Amerika ny finoany ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela. Tamin'ny andro fanandevozana dia notoerin'ireo adventista tamin'ny antso amin'ny fibebahana sy fanarenana ny rava io olana io. Nanohana ny fandikana ny lalàna mihitsy aza ny Madamo White tamin'ny fanampinan'ireo andevo arak'izay azo atao mba handositra. Tamin'ny 470 taonana dia niova fohy Edison zanakalahan'ny Madamo White izay nikomy taminy teo aloha ka nanjara resy lahatra fa hanampy amin'izay ilaina ny atsimo. Nifindra monina tany atsimo izy ary nanampy tamin'ny famakiana lay sy fitoriana ny filazantsara eo anivon'ireo andevo vao nafana. Nanaraka ny toromariko Jesosy ao amin'ilay toriteny farany nataony tamin'ny mpianany ao amin'ny Mateo 5:20 ireo izay nandray anjara tamin'ny fanampinan'ireo ampahoriana manomboka ao amin'ny 4:14 io ary mamaly ny fanontanian'ny mpianatra ao amin'ny Mateo 4:23. Samy misy fandraisana ny fiavian'i Jesosy fandroany ireo fanoharana telo izay hita ao amin'ny Mateo 5:20 ireo. Ilay fanoharana voalohany momba n'ireo firijiny 10 dia arahan'ilay fanoharana momba ny talenta izay manasongadina ny mahazava-dehibe ny miasa ho famonjena ny hafa. Ilay fanoharana farany izay anavahan'ny mpanjaka ny osy ratsy fanahy amin'ny ondry marina dia manazava ny fomba tsotra sy azo ampiarina an'ireo fepetra izay hitsarana antsika. Kely monja ny soa azontsika avy amin'ny asa mavitrika izay ataontsika raha tsy ataontsika mpahatokina sy tsy misy fitiavan-tena izany. Voakenjy ho hitam-bahoaka ny ankabeazan'ny asan'ny fiangonana ankehitriny kanefa tsy izany ny fanompoana tadiavin'i Jesosy. Tsy nanam-po voaheloka ireo izay voasakajo osy noho ny fanaovan'ny tsinotsinan'ireo olona
toa tsy misy vidiny. Ary ireo sokajiana ondry kosa tsy nanam-po ny ovaliana soa noho ny fanampiana an'ireo izay nailiky ny fiarahamonina satria tsy nataony azahoana sitraka amin'ny be sy ny maro izany. Amin'ity ara dia andeha isika hanao dingana ka natratra ihany koa ny karazan'olona rehetra ampahatokiana sy amin'ny fandresen-dahatra izay mifanaraka amin'ny ten'Andriamanitra tokoa. Vavaka isika, sotro anao zaray eo fa mbola menao an'izany lesona mahafinaritra izany. Izaho izao mba kely ny eritreritray kely ny zava-bitanay ka miantoraka eo aminao zaray eo. Ampianaro, meo fahendrena, meo fahatokiana. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.